Afafany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao tsy kisotry an'Andriamanitra. Le ray ny zavatra rehetra, mpanefa ny zavatra rehetra. Lay antony ty fivoriany ty, lay manjaka tsy mendrika eo amin'ny fiderana, lay mendrika eo amin'ny fiakovana sy fitsahoana mandrakizay. Izy ny Jehovah, Andriamanitra n'Israely, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitsika koa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny zanany. Izy ny Jesosy, mpanjaka sy tompony tompo, lay mendrika eo amin'ny fiderana mandrakizay. Izy ny fanahy maherin'Andriamanitra, lay miasa tao anatintsika tamin'ny fahaterana vaovao. Izy lay manatanteraka ny tsara rehetra ho antsika. Ray, zarak, fanamasina, ulakulaka mafia. Halleluja! Halleluja! Mitenena aminay Andriamanitra, manambara ny sitraponao aminay, ambarao aminay ny zava-miafo ny fiainana rehetra, ananay fijoroanam-pahasahina, fa tianay ianao. Mitenena aminay androany arivo, amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja! Amen! Ulakulaka mafia n'Andriamanitra! Halleluja! Halleluja! Taontsika isotra amin'ny tompo ao anatin'ny tiry ty. Isotra amin'ny tompo amin'ny fotsika manontolo tsika ho avy any amin'ny lanitra ny tananao. Makasitraka anao zay Andriamanitra. Makasitraka anao zay. Manome voninahitra anao zay. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazarety. Halleluja! Nunca taikyu hachizai ni faha sambana nuta tiavikyu ni pitiki fukuao ni tiki aina ni fisikyu ni hei hili ni fifalikyu numeno ai Jesosy, le teny ray avy aminao. Omeo ahy ny teny ray avy aminao. Tahaka ny lazanao tamin'ilay kapiteny Romanina hoe mandehana fa sitrana ny ankizilahinao. Zay teny zay Jesosy. Zay teny sarobidy mahasolo anao satria Andriamanitra mitenena amiko androany arivo. Mila anao aho Jesosy. Mila anao, mila miainao aho. Tsy amin'ny fahazarana fa amin'ny fahitana lay tena hery m'Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy n'Andriamanitra. Mahazo toerana tompo. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao. Amen. Androany arivo ny zavatra azoko antoka. Aorian'ny famanginy teny dia tsy maintsy misy fiovam-piainana. Andriamanitra tsy miteniteny foana zany. Fa na miteny azy izy hoe misy sendra latsaka dia mitranga izay zavatra lazainy. Zavatra raika eto androany arivo tsy hitondra ny teny koa fa hanambara izay zavatra nasain'Andriamanitra ho teneniko. Ary ao ambadika izay fanambaran'izay ny porofo mpamantarana sy fahagagana dia tsy maintsy mitranga. Mba fantatro ve Andriamanitra tsy mifidy tavan'olona anaova-tsoa. Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona amin'ny fananganana taranaka. Fa isak'izay mitranga ny tenin'Andriamanitra dia mijoro Andriamanitra manamarina an'izay lazainy. Marka 9:12 ary ny mpianatra nandeha teny rehetra teny ohatry ny eto mieritry atosika androany arivo. Nanambara ny teny tamin'ny fahasahina ohatr'izay joroana androany arivo. Ary ny tompo niaraka taminy nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay nomba azy. Tsy manamarin'olona Andriamanitra fa manamarina teny Andriamanitra. Ary eo amin'ny toerana misy teny tsy maintsy misy vokatra araka an'Andriamanitra. Ary tsy maintsy mitranga izay lazain'Andriamanitra. Androany arivo miomana ianao fa ny malemy mitsangana ny zamba ahiratra mona amin'ny teny arabakapeny zitraka seta rababa. Enola izy. Oh! Hey! Mba fantatro ve? Fa mety ianao le Saul nandrasan'ity
ty fivoriany ty mody miaraka amin'ny anjaranao andro any arivo. Vauxhall fa very briky, Vauxhall fa very briky. Telo andro izy nisitany rainy, telo andro izy nisitany ankonany fa tany ampita diavana briky. Dia ozy izy ny mpanompony andontsika ody any an-trano fa saotsy briky tsony no eritreretin'ny kiaka fa isika indray no ahiny aty. Dia ozy izy le mpanompony zao alanenina farany misy mpaminany sy pahita ary amin'ny tanàny re andontsika ho any aminy fa izy dia mahafantatra zava-miafina rehefa sokafan'i Jehovah ny visiony dia apahitan'Andriamanitra zavatra hafa kely izy. Ka raha ho antsika dia zao ahitan'le briky veritsika satria ho atorony atsika hoe aizany misy an'izany. Dia ozy izy le mpanompony fa zao aloha tsy maintsy mitondra fanatitra rehefa makany aminy. Dia ozy izy rehefa aveo ozy izy Saul za tsy misy ninina ty amiko. Dia ozy izy le mpanampy misy kely ety azo ampisamborona ka. Fantatrareo ve fa volan'le mpanampy volan'ny kisirainy any no nomena azy. Fa saingy tsy nanakomeny Saul tamin'ny fotoana io dia tsy maintsy nisambotra izy mba ahafahany mahita sitraka eo anatin'le mpaminany. Toroa tsara ny tanan'izay miaino. Zao zavatra nitranga rehefa niraisina le vola nakany amin'le mpahita atao hoe Samuel natao le fanatitra dia zao ny zavatra nitranga. Ozy izy le mpaminany rehefa tonga teo amin'le toerana. Zao no izy Saul talohany natongavanao teto dia efa nahitanao alina ary misy zavatra nolazain'Andriamanitra momba anao, zavatra hafa mihitsy le izy fa tsy zany briky zany. Fa hoana aloha momba n'le briky raha ny amin'ny briky very efa hita ihany. Fa tia zavatra sarobidy lavitra ianao ny voatendrin'i Jehovah ho mpanjakan'ny Israely. Dia rehefa nosorana izy nahazo an'le teny dia zao zavatra nitranga teo tsara ny tanan'izay miaino. Tonga tao izy sady nisambotra ny problema be niverevika teny an-dalana mandrapatonga teo amin'le toerana niona tamin'le mpanompon'Andriamanitra. Fa rehefa avy niona tamin'le mpanompon'Andriamanitra izy tsy mitovy tamin'izay natongavany teo no nivoahany varavaran'le mpanompon'Andriamanitra. Raha nitrosa izy dia lasa nanana mihoatra indray izy amin'eran'izay nitrosaina. Raha ohatra ka very avitra izy fa very zavatra ao anaty fanjakana misy olona, misy brika, misy omby, misy tanàna dikany mpanjaka any Saul mihitsy ny tanànan'Israely ray manontolo. Zao vaovao mafaly aoriny ty fivoriany ty tsy hoe tongeto ianao satria marary, tsy hoe tongeto ianao satria manan'olana, fa tongeto ianao iaino an'Andriamanitra sahala amin'ny ainony Saul e Samuel ary aoriny le fandenesana ten'Andriamanitra tsy le zavatra very any no hitandroany arivo satria mantsy raha mpisambotra ohatran'ny Saul ianao teo aloha dia ho mpampisambotra aoriny an'ity fivoriany ty. Raha raraka amin'ny fiainao teo aloha averina amin'ny lona izay raraka rehetra. Aoriny fiainana amin'Andriamanitra misy fiovantoerana miova amin'ny fiainanao amin'ny anarany Jesosy avy Nazareta. Ambony lavitra noho izany mahazo ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao ianao. Rehefa ateraky indray ny olona Andriamanitra maiky ny hamony olona mba hatonga an'ilay olona anankiray izay tsy any Kristy mba tonga ho any Kristy. Eno tsara amin'izay toro tsara ny tanan'izay mahay. Eno ty misy vaovao mafaly, androany arivo Jesosy dia tadidio vonona izy anome fahafampony tsirairay avy zay tongeto ny tiafa mafibe ho azy aloha. Nio fafampo io anefa dia tsy ho hitanao amin'izay sy fomba fiainana feno andrakandrana amin'ny zavatra rehetra everinao fa hitondra an'izany anao. Fa io fafampo io dia teraka avy amin'ny fanapaha-kevitra na décision. Mety kivy ianao tongeto, feno tahotra ianao tongeto, feno fanahiny ianao vokatry ny fahatsapana, fahabangana amin'izay zavatra ilanao fahafenona eo amin'ny fiainanao. Misarika antsika toe-po feno fiovampo ny ten'Andriamanitra androany arivo. Mila manova famindry ianao vao miova ny zavatra rehetra momba anao. Ny mahatonga ny fiainanao ohatr'izao hatramin'izay ka hatramin'izao
dia sady nisy fomba niainanao teo aloha tsy nety niova mihitsy na tonga n'ilay vokatra vaovao tsy nety nitranga. Mbatondro tsara tana izay miaino hoe zao ny zavatra misy. Tsy mbola misy teto ambonin'ny tany hoe fiazonanao ny tsy mety tamin'ny lasy izay efa tsy nampahomby anao ka mitondra vokatra fahombiazana tampoka ny vokatra zany, ny valiny zany. Baiboly dia milaza fa aza misaina ny lasy na mihevitra ny taloha hamanomboka androany hariva afaky nisy départ vaovao, fanombohana vaovao miaraka amin'Andriamanitra. Raha slatinao mila korama veles. Manoloana ny tsy fahafapo dia misy fanovana takina. Firy aloha tsy afa-po amin'ny fiainana mba tsangana hoe tananao mba tiako hita. Zay tsy afa-po amin'ny fiainanao, tena tsy afa-po mihitsy ianao amin'ny zavatra nitsanga. Tsy afa-po amin'ny asa, tsy afa-po amin'ny zavatra miseho. Iainanao ohatra mitosa lava tsy mety tafavoaka. Atsangana hoe tananao ohatra ka mba hivavaka ho anao mantsy afa za fenofenona le izy. Tsisy ena dreky fandriamanitra mahita antsika. Amen. Tsisy mahazo mitodika eny hoe rehefa telodao dia zarena mahita azy. Alleluia. Alleluia. Enoia. Enoia. Manoloana ny tsy fahafapo rehetra dia misy fanovana takina. Ny mahatonga ny fiainanao tsy miova dia satria anao misisika manao zavatra efa natao teo aloha mandrakariva rehefa tsy mamokatra. Dikan'izay militsika manova fomba fiainana, manova fomba fijoro, manova dingana vaovao mba handray vokatra vaovao. Mila manapa-kevitra ianao zao. Tsy tonga antsika nandrakandana mba te ho salama ho hitako izay ataon'ny pasteur Rodolphe. Pasteur Rodolphe tsy mahay ninninina. Zato tsy mahay manasitrana na sery azy. Ohatrana tana izay ny zao kosa mahafantatra fa mahery izay atao anatiko no izay misy eo amin'izao tontolo izao. Ary Jesosy manatanteraka ny asa rehetra eto androany arivo. Ary ny zavatra azoko antoka fa raha hanova ny fona sy ny famindranao ianao andray fanapa-kevitra iaraka amin'ny Jesosy koa androany arivo. Dia zao ny vaovao mahafaly. Le Saul niona tamin'ny Samuela niverina nanaraka tamin'ny fanjakana sy brika efa hita ary tonga mpanjaka mpanapaka ny tany zay fahefany zay Andriamanitra mahavita mamalika tantara zay androany arivo. Anova ny fiainanao avy any ambany ho any ambony amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manahorakoraka ao an'Andriamanitra. Tsy manahorakoraka ao an'Andriamanitra. Avere mila manapa-kevitra. Avere mila manapa-kevitra. Iaraka amin'Andriamanitra tsara. Eno izy. Eno tsara tovrotana izay miaino. Io fanapa-kevitra ho raisika androany arivo io dia tsy fanapa-kevitra teren'ny aretina na teren'ny trosa na teren'ny rofy satria te ho sitrany ianao dia modimody manapa-kevitra eo. Fa fanapa-kevitra mihoatra lavitra noho ny fifidiananao zay asa tianao, noho ny fifidiananao zay sekoly anaranao, noho ny fifidiananao zay olona vadinao, noho ny fifidiananao zay fampiasanao ny volanao, noho ny fifidiananao zay toerana honenanao. Mihoatra lavitra noho ny safidy raisina amin'izany zavatra zany ny fanapa-kevitra tiako raisinao androany arivo. Ino ny fanapa-kevitra io? Fanapa-kevitra mahakasika ny hoavinao mandrakizay. Ity fanapa-kevitra dia tadio fanapa-kevitra tena sarobidy tokony ho ananan'ny olombelona zay mandalo eto an-tany fa tsy mitoety eto mandrakizay fijoroana. Zao le fanapa-kevitra ngatahako androany arivo. Toro tsara ny tanan'izay miaino. Alleluia. Mila fantatrao dia zao hoe ho aiza ny andaninao ny mandrakizay ianao. Ho aiza ny andanitsika ny mandrakizay antsika. Tsy tiako ny mpanompon'Andriamanitra hanompo fahazarana. Tsy tiako ny olon'Andriamanitra hiainao anatin'ny fahafahana fotsiny ao amin'ny Kristy tahiny eto an-tany nefa misakana ao an-tsaina mbola baraiko hoe ho aiza mandrakizay. Toro tsara ny tana izay miaino. Ho aiza ny andanitsika ny mandrakizay antsika. Ry olombelona misy fiainana aorian'ny fahafatesana fa tsy hoe misahatra eto an-tany akory ny fisian'ny olona. Rehefa miala eto an-tany ny aintsika olombelona zay manome endrika ny vatantsika ho fahatsapana ahatonga antsika tao hoe olombelona velona miriary sy miaina dia manomboka maneho ny
fisinao any amin'ny toerakafa fotsiny ianao fa tsy hoe tapitra treo akory ny atao hoe fiainana. Ianao le izy ianao miaina io mahatsapa ny tiraviny ty dia ainao anatinao mamelona ny vatanao ahatonga anao mahatsapa azy. Dia hozy ny Jesosy inona moa ny soazon'ny olona na ho azonao zao rehetra zao nefa very ny ainy. Aoriany ty fiainany ty rehefa tapitra ny fahafatesana ny fiainan'ny olona dia tadio midigy ohatran'ireny le hoe ty misy varavarana dia miditra ty amin'ny efitra anankiray manaraka ianao miala avy amin'ny efitra anankiray. Ny ainao tsy maty akory fa le fahatsapana fotsiny miala ao vatanao fa mbola mahatsapa mitovy aminao miaina eto tany ianao fa miditra monde na tontolo hafa fotsiny. Rotsara karazay miaina tsorovavolombelona eto fa nisy fotoana nalainy Jesosy dia hitako ny vatako eo ambony fandriana dia za anankiray mijery ahy tena mitovy amin'ny fahatsapako mihitsiny ohatrany hoe mandeha misotro rano mahita ny manodidina ny fahatsapako fa saingy zao na mikika sy miantso ny manodidina azy dia tsisy mandre atsony satria efa tafiditra ny tontolo hafa. Ka ianao inona ny zavatra tianao mihoatra lavitra noho ny fandriana rehetra tokony anananao. Voalohany fombola tsy nitoritorona tao akiboneny ianao nefa fantatry Jehovah nefa fantatry Jesosy. Bokin'ny Jeremia toko voalohany ny andininy faefatra dia miteny an'izany ny Baiboly ary milaza mazava fa raha mbola tsisy nahafantatra ianao izy nefa nahalalanao. Izy mahafantatra na anisan'ny volontoantsika azy ny ianao na lelitsana tamin'ny maraina raha tsy voisanao akory. Sota mitana zay dikan'izay mila n'Andriamanitra mihoatra noho ny fanasitana amintsika, mila n'Andriamanitra mihoatra noho ny fahagagantsika, mila n'Andriamanitra mihoatra noho ny famoronantsika. Raha resy latra amin'izany ianao mihoatra raha feon'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Rehefa voavaly io fanontaniana io androany arivo ny ambony rehetra tsy problème. Alleluia, alleluia. Misy zavatra mitranga eto androany arivo, misy zavatra mitranga eto androany arivo. Reky sapako ny présence na mifanatena ilay avy indrindra mameno andindro anaty voninahitra. Misy zavatra tsy maintsy mitranga eto androany satria fantatro fa velona Jesosy avy any Nazareta. Ary zany anarany zany no ekeny fanahy rehetra sy Tomasy, ny Tomasy rehetra eto ambony tany, ny sy Tomasy any ambanin'ny tany ihany koa manaiky ny anaran'i Jesosy. Ayayayaya tsy manehoana korakahona Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Ry olombelona misy fiainana aoriana amin'ny fahafatesana. Ny fifondranao miala avy amin'ny fahafatesana amin'io fiainana io dia ohatran'ny karazana passage, ohatran'ny karazana ohatrany hoe mifindra fotsiny ianao dia mifindra toerana manapatsapana ihany. Alleluia. Ka ny toerana mandrakizay dia voafaritra amin'ny fanapahan-kevitra raisinao mandritry ny fivahiniananao eto tany na ho any an-danitra na ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. No avintsika dia misy ifandraisany amin'ny taratra ijoroantsika ety ambony tany hoe hoaizany mandrakizay antsika. Io mandrakizay io dia safidy na ho androany ataovy mahazoaina, ataovy mahazoaina dikany hoe mahazoaina Andriamanitra. Tena reniny ainao mihitsiny, reniny ainao ny fahafinaretana miaraka aminy. Aza vela ahazoaina ny faharatsiana. Hitanao fa misy eloka, misy faharatsiana, misy toetra tsy mendrika dia mahazoaina anao. Fa tenarao ny teny mpanao salamo tsy miaino Andriamanitra raha mahakasitraka ota ao am-pon'ny olona. Aza vela azo ny ainao ny faharatsiana, aza vela azo ny ainao ny faharatsiana, aza vela azo ny ainao ny fahotana. Raha mahazoainao anaty io tenao androany ariva manapa-hevitra midira ao amin'ny fiainana dia ho velona ianao. Volasana tana zay miaika fanapahan-kevitra sarobidy amaritra ny mandrakizay ianao. Alleluia. Fanontaniana mipetraka ny hoe tena fifandraisana amin'Andriamanitra mandrakizay ve ianao eto tany dia ny ety ambony tany ary rehefa mialetra dia hiara-monina aminy mandrakizay mba tsy angana izay tanan'ny olona mangetahita an'izany. Halleluia. Afaky nianan'izany ianao ary azo valiany zao arivo zao zany. Zao le lalana manenenany amin'ny fahotanao rehetra tamin'ny lasa mankala fahotana fa
nyota sy ny faratsiana rehetra dia tsy ahita ny tavan'Andriamanitra mandrakizay. Raha izy Jesosy tompo sy mamonjy ny fiainanao manokana, hozy izy ny Baiboly, samy manota avokoa izy rehetra. Isika rehetra dia samy manota avokoa, noho izany isika rehetra dia mila mpamonjy. Mila mpamonjy. Romanina 7, manomboka amin'ny 2:20 dia tingana amin'ny 7:20. Jaona 7:4. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy amina fiainana mandrakizay. Raha mino an Jesosy Kristy tompo, raha mino an Jesosy Kristy tompo ianao, amin'ny folo inoana azahoana fahamarinana, ka mino ny fitsanganany tenany tamin'ny maty, dia zao no izy, zay finonao fa maty anao izy, ary nitsangana tamin'ny maty anao zay, finonao amponao ny amporisika ny vavanao iteny, azahoanao an'ilay famonjena. Mila mino vokatry ny fotsika fa tsy mody manaiky fotsiny amin'ny saina. Mihoatra no mifanakena ao an-tsaina fotsiny, fa tena mila atao vokatry ny fo zany. Maro ny olona mino an'Andriamanitra kanefa tsy manankina amin'ny fiainana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny fiandoham-piainana, ary izy dia farahany fiainana. Ka tiany ianao hanolotra ny momba anao ray manontolo azy. Na ary atsika tsy hitrapo Andriamanitra, noho izany tsy manery atsika tsy hafidy izy anaraka azy. Ny fifidianantsika azy na tsy fifidianantsika azy dia tsy misy fitakeny eo amin'ny fiainana ao ety ambony tany, fa zao fotsiny ilay izy, ny fahafanao manapa-kevitra dia azahoanao antoka ny fiainanao mandrakizay raha manariva anao ndresy lahatra. Ny zavatra hitranga eto tsy hoe anao mazitsika dia fanifaty fotsiny vita amin'ny fotoana dia raisiresina fotsiny ilay fahagagana. Fanafananao eto androany arivo dia misy ifandraisany amin'ny fanapaha-kevitra raisinao androany. Mila tapa-kevitra ianao hoe inona ny mahafaly an'Andriamanitra ny amiko. Ianao zao niteraka dia miaraka eny nareo mianakavy kely. Rehefa lehibe ny zanakao dia ilozany ianao. Rehefa andeha nambady izy, toroa tanan'izay fananjanaka nandeha mivoaka daholo ny zanakao. Rehefa nandeha nambady ny zanakao, rehefa mandeha manambady ny zanakao dia tsy miara-monina aminao izy zay zay le misarabelona. Ny olona rehetra na zay faran'izay akaikinao azy, na ilozanao ndray androany na mandao anao daholo, toroa tsy anatanan'izay miaina. Fa zao ianao Jesosy Kristy ny teo hatramin'ny voalohany fonambola tao am-boky ianao dia efa fantany, ary izy koa ny any amin'ny farany indrindra, izy no alfa, izy no omega. Tsy manety atao le anankiray nasikana anao rehefa avy eo dia izy. Rehefa marary anao ao an-trano na mba efa reraka amin'ny fianakaviana, atongotra foana dia reraka manodidina anao, fa izy dia eo akaikinao fa ianao tsy miantso azy. Toa tsy anatanan'izay miaina. Ny olona tena tianao rehefa manaintaina dia safosafony ny tongotrao tsy fantany mihitsy ohatran'izy le fanaintaina, tsy fantany zany fa zao dodô dada manginy zay fotsiny. Fa Jesosy rehefa mahitanao marary, izy mihitsy ny kapohana teo amin'ny toeranao mbandivanao faratsitanana, izy ny tena tianao. Vakio tian'ody dia tenenao ny akaikinao, tianao Jesosy hoe averany fandroany, averany fantelo dia tsarov. Fa ianao rehefa miteny amin'ny zanakao, avy any le zanakao kely matota kely le voateraka iny dia mandeha makananao tatatozy anao andreo izany ambity izany sombon'ny aiko e, sombony fotsiny avy amin'ny ainao. Fa ianao tsy zany eo anatrian'i Jesosy, ny kapohana sy maty mihitsy izy ny solo anao, ianao ny solon'ny ainy. Tsy manaholakolaka ao an'Andriamanitra, tsy manaholakolaka ao an'Andriamanitra. Dia jereo taminao voateraka efa teo izy miakompanie sy miaraka aminao izy amin'ny ampianao ray manontolo, eo amin'ny fahafatesana mbola mijoro izy ary mbola hoavy izy eny amin'ny rahalanitra izay amin'ny fiangonany Maranatha. Hita hoe tanan'izay olona vonona ny andray an'i Jesosy, tena anenany amin'ny fahotany ianao, anenany amin'ny faharatsiana, iverina amin'i Jesosy amin'ny fonao manontolo. Io fitiavana io mantsy androany ny karakaranao. Atadidio ny fampianarany manginy fotsiny enoene. Tsy nasiany tapakazo teny an-damosinao taminao voateraka dia nasiany nitodika fotsiny ianao hoe raha sendra misy favoazana dia le tapakazo aoriny io fotsiny raisina dia io hoanina. Tsia. Zao nataonao ohatran'ny endriny ianao, nataonao ohatran'ny tarehiny dia mafatatao ve
rehefa nataonao ohatran'ny endriny ianao dia tenenina akaikinao ohatranao io Andriamanitra tenena ohatranao io ny tareny dia avereny hoe ohatranah koa zao nefa dia nampianaka mifampiteraka nakambana tsy mitovy tare zany ohatran'iza ny Andriamanitra ohatran'iza ny tareny satria ny tarentsika rehetrrehetra tsisy mitovy nakambana atao zao tsara tanazemena misy zavatra tian'Andriamanitra tenenina ao anatin'izany tenena akaikinao misy zavatra tian'Andriamanitra tenenina ao anatin'izany hoe mba misy tendrena zavatra tian'Andriamanitra tenenina ve atao zao tsara hoe 4 miliara ny olona eto tany fa tsisy photocopie very n'indroa zany nefa amina miliara dikan'izay miavaka mihoatry ny miavaka ianao ary tsy misy olona ohatranao zany eto tany alleluia alleluia Andriamanitra te hitovy aminao rery ohatran'ity fitiavana hitovy amiko rery alleluia dia noho izy very be mitsy Jesosy raha very ianao satria tsisy ohatranao ntsony amin'ny zavatra nataony eto tany tsy misy ohatranao ntsony sarobidy eo masina ianao zany natonga azy naniraka anahy Pasteur Rodolphe ny Azekaela makanesa ny Mercetuske misy zanako tiako vonjena sarobidy eo masiko izy ayayayayayayaya tiako karakaraina izy asa mieritreritra hoe 4 miliara olona eto tany ka navery anahy tsy maninona non na ianao rery raha olona teto tany dia mbola mataonao rery teo amin'ny asitsaliana ihany izy tsy mahareterika ao an'Andriamanitra fantatanao ny afatra faran'izay tsara indrindra dia ny fahatsapatsika fahatsika ny fiainana mandrakizay manana fiainana mandrakizay ao aminy ahy rehefa hanananao zany antoko zany dia manomboka hita soritra eny amin'ny endrikao ny fanantenana fa ny olona ho any an-danitra tsy kivy miatikolan'izany ny olona ho any an-danitra tsy kivy miatika zava-tsaroko zany fa ny zavatra faran'izay mampahery indrindra ao am-pony dia zao manana n'ilay mahery miaraka amiko manana n'ilay tsara indrindra mihevitra tiany mihevitra izy ary mihevitra lavitra mety noho fiheverako ayaya enoe ny zavatra anankiray tao amin'ny tempoly raha matoa vokoka ohatran'izao fa la mifolo taona isan'andro vokoka foana mity isaky ny sabata ao amin'ny sinagoga teo izy mifariseo sadiseo mahazahoany toerana petraka vokoka tsangana ozy izy zareo tsangana vokoka mandehana mandeha vokoka matory vokoka nandreka vala mifolo taona avy any Jesosy joro teo amin'ny sinagoga izy dia nijerena ohatra zao tsy normal ny raha matory vokoka mandritra vala mifolo taona fa zao nitsaka taka am'izay ny mpanapaka sinagoga rehetra tsy amin'ny andro sabata nanaovana izany teo izy Jesosy hoe raha matoa mampalahelo ve fa la mifolo taona voka mity feto aminareo jerijerenareo fotsiny zay ny tiano tenenina ka raha amin'ny andro sabata nanaovana Andriamanitra an'izany Andriamanitra enoy re tolo tsara tana-zay mena Andriamanitra tsy mitsahatra raha tsy tsara daholo aloha zavatra rehetra tolo tsara tana-zay mena ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany zay izy vao nitsahatra taory iny zavatra tsara rehetra zay mahatonga Jesosy hitany fa tsy tsara le raha mahatonga vokoka dia tsy nitsahatra mihitsy izy raha tsy nitraka izy zany nitrangetandro andrelifa enoy ozy Jesosy tampianany ary za ozy izy tamin'ny fandraisany tompo tsy sotro am'tiranom-boaloboky ty tsony mihitsy aloha mandrapatonga ny fiakaranareo raha tsy amin'ny fotoana fampiakaram-badiny zanak'ondry dikan'izay Jesosy tsy mahinana jus tsy mahasotro jus mihitsy izy fa mitaitena be mihitsy izy ho tafiditsany amandrakizay miaraka amin'ny foana venao satsy ahoana ny safidinao nentinao aiza ny fonao tsaratanazay mena ny antony dia tsotra ny safidy tsy azo fanao ny fanapahakevitra ka roany arivo raha tena hifanaraksika anokatra ny fonao ianao anomeazano an'ilay mpamorona anao sady tianao milaza marina aminao ohatry ny lalaotsika androany arivo ary fety mahafinaritra be satria hiaraka amintsika eto Andriamanitra mpamorona mpanasitrana mpanafaka enoy izy fotsiny tsy hitatsika maso hoe io izy io miaraka amiko
fa zava-ty trangato tsy possible olombelona vita zany fa tsika rehetra miaraka andohaliko iteny hoe velona Jesosy. Mirakirama feozy, mirakirama feozy. Avere manana anao. Alleluia, alleluia. Andriamanitra dia mahalala antsika mihoatra lavitra noho ny tenatsika satria mpahary antsika izy. Tena tiany tokoa isika ka raha misy fahafaham-po heverinao fa ilana vahaolana oety ho aminy fotsiny mombanao rehetra. Za zao misy rangahy zay tompony io fiarako taloha dia zao avy any amin'ny garageny zany mivoaka tôbily io toro tsara tanazay mihitsy. Dia rehefa misy fahasimbana ilay fiara dia tonga dia izy ny eo an-tsaiko hoe eto any satria avy eo garageny io mivoaka. Dia izy nikarakara izy manam-pavitany toro tsara tanazay mihitsy. Rehefa an' Jesosy tena azy ianao ka raha misy zavatra tsy mety verinao amin'ny garage fotsiny dia mivoaka d'origine. Tokony zao ve teko menan' Jesosy. Halleluja. Zao fotsiny ataovy manana ny mariky ianao fa tena Andriamanitra alohan'ny ialana eto. Ataovy zao natoko fa an' Jesosy. Za tsy mampirisika ny olona tsy fahataitairana amin'ny fahagagana ka rehefa samy maso dia vaky balina mody. Tsy zay fa ny tanjony famantarana amerena ny olona maro fa Jehova no Andriamanitra ary nofo rehetra tokony andohany teo anajery amin'ny anaran'i Jesosy miakazarety. Ka raha faty amiko amin'ny fanananao raha faty amiko amin'ny fananao oka tsisy fahagagana hitranga no arivo. Taitra be no atao zony ndraiky zavatra fampaniteny. Allô? Allô? Tenenao kaikinao ny fananao aloha. Zao vao ny zavatra rehetra avereny zay. Avereny ny fananao aloha. Zay vao ny zavatra rehetra. Avereny ny fananao aloha. Zay vao ny zavatra rehetra. Ataonao tsara ny tanan'izay mihaino aho. Hiditra amin'izay tsika hanokatra masom-pananao. Eto aloha dia tiaka hitsangany amin'ny toerana misy ianao ianao, tsangany amin'ny toerana misy ianao. Alohan'ny dirantsika ilay fampianarana faharoa amin'izay momba ny famantarana sy fahagagana ny famoronana andro an'arivo. Tiako raha hiverina amin'ny tombontsika. Tiaka ianao raha hiverina amin'ny tombo. Inona ny zavatra fantatrao fa tsy mety tsy akasitrahan'Andriamanitra nefa mbola renao fa miazona amin'ny fiainam-pananao mahatonga anao tsy tena afaka tanteraka ho azy. Raha zay ilay olana manenena ny amin'ny ratsy anao an'arivo mifinay ao anajery. Halleluja, halleluja. Fofanindranitra ny tenanao ataontsika hiverina ohatran'ilay zanakadava tsy tonga raha namaty tena teo raha teny rainy izy fa niteny tao amin'ny fomba tsotra. Rayo, 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 ianao ny ray tsy mety keny zanakao ntsony efa niodina taminao fa ataovy mba anisany, ataovy mba anisany mpanomponao. Ary rehefa hitany ray ny fanenenany tonga dia tsy nihaino azy ny ray fa sady namiana azy tonga dia nanova ny fiainany. Zay vao nahazo kapa tsara izy, vao nahazo akanjo madio tsara, nampandrony lasa niova tanteraka momba azy ray manontolo. Rainao tsy fahala mahitanao anatin'ny fahosana, tsy fahala mahitanao izy nafinahitra, mahitanao anatin'ny rofo. Tia nova fangenany mombanao izy androany arivo. Tovy amin'ny lanitra ny tanan'izay mangetahetany zany. Ataontsika hiteny hoe halleluja. Miaraka isika raha iloterity. Ity ilay zakana iverina ina efa tsotrakinya dalana skafofonao skafofonao
Amen. Te arruma viu na demanda, mas o teu também fez. Aleluia! 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 Tu isso como sai? Aleluia! Teto montane, bolat spamnane, na ulat sut, afa cantene so tenso, afa sosre. Faul Jesus, sezava te sianyul, de ai na demanda atau, aruze Jesus, zavat reet, de ai mino atau, zozo eno mino na demand, refavnyekin faltando eno, canandayan Jesus eu pulo, de mino na demand no, dikazan. Pede belot se que minuet e outra lota vuca tam sábado reetit. Marete agora de mãos. Marete agora de mãos. Usis, c'est impossible à nul. C'est possible à ma demande. Usis Jesus. Mandando um sistema de apostol. Está no marar. A sangano mat, diovo buk, a fome vo factoret. Nas mamãe pôr na roda sara, mamãe pôr. Deus is, as a verber não puna
hita hoe tsy vita tsony. Maro tsy misy fanantenana tsony, fa misy fanantenana ho an'ny taranaka rehefa tonga Jesosy. Lasa naseho teo amin'ny olombelona ny fahefan'Andriamanitra sy ny maha izy azy. Satria maro tamin'ny olona teto tany tamin'ny vanim-potoana na tetỳ tany an' Jesosy nijamba tany am-poaka verina nahiratsy, ny maty ohatran'ny Lazarosy verina velona. Maro ny zavatra tsy nety lasa nety tampoka andray eto amin'izao ny tanan'izay miaina. Nisy vehivavy anankiray tratran'ny jangadjanga toran'ny olona vato dia nasesy ny vahoakan'i Israely sy ny fariseo sy ny sadoseo sy ny tonga teo amin'i Jesosy. Fa tonga teo amin'i Jesosy dia izao ny zava-tanitanga mifampiresaka fotsiny Jesosy sy ilay fariseo. Dia hoe hozy Jesosy tamin'ilay fariseo sadoseo, zay sy nalota taminareo trava ataozy voalohany. Dia zao zavatra tsany tsisy nitora-bato na ray tsisy nasa satria matsiary tena fampalota tondra tsara ny tanan'izay miaina. Dia zao ny zava-tanitanga saika tsisy fanantenantsony raha matova saika maty ny vato teo, saika vita fasana velona teo, fa vao nahita an' Jesosy izy, ny fanena tamin'i Jesosy amin'ny androany arivo, zay zavatra tsisy nantenaina sy tsy azo antenaina intsony mbola azo antenaina indray, velona soamantsara le raha matoa. Enonana izy eto amin'ny fanantenan'Andriamanitra ianao, eto Jesosy aza misaina ny ho faty, aza misaina ny ho raraka, fa ho vai ny vision sy ny fahitanao mandrananiva Andriamanitra ao anatin'ity fiainana ity, anova ny tantara-piainanao. Eto mikanja ny fialam-boly ny fanantenana ianao, hiala voly amin'ny fanantenana miaraka amin'ny fanantenan'Andriamanitra, miova ny tantara-piainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy manao onakoraka ao an'Andriamanitra. Zany ve ny onakoraka tokony omenan'i Jesosy? Jesosy Kristina tsy miova, ombe sy anio ary mandrakizay. Ao marika toko fadimy, nisy vehivavy ny sida efa nandalo ny fananany tamin'ny mpanaovana fotomaro fa tsy nahita mpanafany. Ndray mandeha zay sena napiditra programma ny fisiny teo amin'ny lalana nandehanan Jesosy nandehanan Jesosy teo amin'ny lalana Jeriko, nikasika ny sotra avy avy ndambany fotsiny, tsatratra ny retina salama tsara le ramatoa. Androany arivo tiako nisarika ny sainao hijery ny tableau kely vetivety. Jereo kely tamin'ireo dingana tsy nandehanana ianao ny asan'Andriamanitra dia tadideo raha tsy nisy Andriamanitra dia tsy nisy fanantenana ho amin'ny maro. Fa ny aretina misy fanantenana ao amin'Andriamanitra amin'ny fanasitranana, ny olana misy fanantenana ny mahanazy ao amin'Andriamanitra. Ary Jesosy zay rehetra tsy hain'ny olombelona dia hain'Andriamanitra atao. Misy antirany zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny rallye de miracle tiako anokafana masom-pananao tany amin'ireo faritra sasany teto Madagasikara zay hitondra fampiorenana ho anao fa possible ankanao. Ny toerana fotsiny samihafa, mety any Galilée, mety any Jeriko, mety any Capernaum, mety any Jerusalem. Zao afaka mitanga ny Mahajanga, afaka mitanga tany Nantsiranana, afaka misy eo Mersedosika, satria Jesosy eo amin'ny tena zay tsona azy afaka mihaona natonany sy tahiny zanany. Orasika vetivety amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Nataon'Andriamanitra pastera nadritra ny 2 taona izy tsy afaka nitsangana ampitolefika foana tamin'izy niditra teo efa voaray caméra voninahitra n'Andriamanitra fa isaky mandeha kely izy dia mitolefika, isaky mandeha kely dia mitolefika, tsy navita ny joro ohatr'izao izy tompoko. Fa androany tamin'ny fanasana teo izy nandehandeha teo izy nandihy teo dia voninahitra n'Andriamanitra fa afaka n'Andriamanitra nandritra any Afrina 2 taona tompoko. Tsy afa mafeo n'Andriamanitra ary. Madame Celestine mipetraka any Ambatolampina Tsirabe tonga dia Mahajanga, tapaka lalandra tsy afaka nandeha mihitsy nandritry ny 4 taona sy tapany. Voninahitra ao an'Andriamanitra androany niala tamin'le chaise roulante nanomboka nitsangana manomboka Sota fanamasino! Sota fanamasino! Halleluja! Tiava mafeo amin'ny fanamasin'Andriamanitra ho an'i Jesosy avy any Nazareta, voninahitra mandrakizay. Halleluja! Tsisy fampilosy ranombokely. Ewa. Teraka izy dia efa tsisy. Tsisy. Anankiroa mihitsy. Raika foana tsisy fa tamin'aly mbola rahila foana misy. Androany. Nandroany nandary vo misy. Iza mpamorona e! Iza mpamorona e! Raha misy atsirany e!
zavatra eto androany. Avereo misy zavatra eto androany. Tamin'ny Jesosy tonga tao amin'ny sinagoga, nataika amin'ny mpampianatra tao amin'ny sinagoga. Taika ry zareo mbola tsisy fampianarana ohatran'izany. Mbola tsisy tonga dia senasena be tamin'ny fanasana ohatr'izany. Fa maninona ty lehilahy ty manao an'izany? Nefa rana no sisy Nicodemos, tsy possible mihitsy no ohatra ka tsy Andriamanitra ny mombanao, fa inona ny secret-nao mahatonga ny fiainanao sucré mamy be mihitsiny, ary tena hitako fa succès sady mahomby be. Manomboka androany ariva, zay ny tantaranao amin'izay. Zay no tantaranao manomboka androany ariva. Zay mino an'izany mo manao fa hoe halleluja. Taoriny vavaka tsotra, niova ny fiainany, nandray fanasitranana izy, nandray famoronany reny olony reny. Reo karazana vavolombelona maro zay nataon'Andriamanitra, mety tsy voatery ho fantatro ny fisianao eto androany, fa ny zavatra sira hitan'Andriamanitra ianao rehefa sokafanao an'Andriamanitra ny fonao. Tena hita tokoa fa ny Andriamanitsika dia Andriamanitra tena farany zay tsy azo ferana, ary zay zavatra tsy azo antenaina intsony mbola misy fanantenana ho aminy. Betsaka amin'izao milaza fampianarana miliny sain'ny olona hoe tsy misy Andriamanitra miasa intsony. Misaina fa Jesosy dia tantara efa lasa zany. Fa na ny fiangonana maro aza tena Kristy dia tsy mintsona mahagaga Andriamanitra. Zao ny vaovao mahafaly, mijoro eto andro any arivo fa Andriamanitra Jesosy Kristy, ary velona izy, ary mbola misy olombelona iasan'Andriamanitra. Fa ny ministère de miracle nanasa fanompony fahagagana dia mbola mitohy mandraka ankehitriny, vao may ara-me enjana miampy amin'ny enjana ifara amin'ny enjana lavitra. Alleluia. Misy tanga tsy efa nilana vidinantsika ho fiainatsika ho Jesosy androany arivo. Raha ino ianao zavatra rehetra ainy mino zay ain'Andriamanitra atao dia vita ny finoana efaina ahita ny voninahit'Andriamanitra ianao androany arivo. Ny filazantsara sy fanamboarana saina zany tsy fanamboarana saina, tsy psikolojia ny filazantsara, fa fahagagana avy amin'ny finoana, amin'ny fiasan'ny fanamasina. Jesosy voateraka dia mahagaga. Ny vehivavy tsy nalalalany teraka azy atao hoe Maria. À l'âge de 12 ans, Jesosy nampiaiky docteur nampampianatra tao amin'ny sinagoga ny fampianarana. Nahafatesany mahagaga satria tsy mahatampoka izy fa nanolotra ny ainy. Ny fisanganany tamaty mahagaga satria olona tsy nisy nanangana tamaty izy fa izy ihany nitsangana tamaty tamin'ny tenany. Dikan'izay ozy izy tsy amelanareo kapoty ho any aminareo ary ianao zay fahagagan'izay. Dikan'izay nomeno ny fanahany dia zao ny zavatra nitsanga. Io fahagagana nitsangatra amin'izany io no averiny eto androany arivo. Andony antsika isaina kely tian'Andriamanitra ny antsika saina hoe zay impossible rehetra androany na marenina ianao ninona zavatra mitanga amin'ny fiainanao ho avaty Andriamanitra tonga possible zany. Andray vavolombelona tsotritsika anakirona anankitelo anonolosontsika mivavaka androany arivo. Miangavy ianao manana faharetana kely fotsiny fa hivavaka ao amarary amin'izay aoriana ndraiky vavolombelona ndraiky. Ndao ary ho atombotsika vetivety amikavana masom-pananao ao anaty segonda vitsivitsy. Marahantsika ny zavatra nitranga tany amin'ny province hafa ndray. Sivitaona lasa zay dia nisorona ny tranontana dila ny tsilay dia ny vavolo raha tao anatin'ny tany daholo tao anatin'ny telo any naovana izay. Maly rehefa nandrehefa amin'ny fanolorana tonga dia lanao eko fa ao daholo. Nada a Jesús, e com abdominal diz normal do mundo, e com perna e tênis normal. Tanzania, pela turno de Terawe, e tile pantano con la giunta. E che levava tutto show. E non si cade sulla di Tanzania Koa, e se non tapana, e maraconi, mi sono matarare mi fa, nata una demanda da ritornare in Koa. Normal. Sì, sì, la paura. Adesso c'era un po' di